Fokotandroa amin'ny telopolo teto amin'ny commune Antananarivo renivohitra izay no efa nisitraka ny bokosy tia zaza niaraka amin'ny bokosy en action izay tarihan'Andriamatoa Diriky Randriamandroso ka anjarany fokotany ampefiloam-body rano indray ka zaza efa-jato no nahazo tohana amin'ny alalina ny antsoina hoe kobahaino izay anohanana azy ireo noho ny faharefona izay mitranga vokatry ny fahasarana ny ray aman-dreniny. Ireo ray aman-dreniny zaza teny ampefiloam-body rano moa dia nankasitraka izao hetsika ataony bokosy en action izao. Ho amin'ny taona ho avy eo dia mbola itony ny hetsika ka itoy ny amin'ny distrika Ambohidratrimo ary ny amin'ny distrika Moramanga araka ny nambarany filohan'ny bokosy en action. Fa tsy afa-miala amin'ny maha-olom-pirenena azy na dia fikambanana tsotra azy amin'ny bokosy en action. Manan-kambarana izy ireo mikasika ny fifidianana ben'ny tanàna indrindra ny eto an-drenivohitra. Ilana olona mahatsapa ny heriferin'ny vahoaka sy izay vahaolana matra ho an'Antananarivo ity tanàna n'Antananarivo ity hoy ny bokosy en action. Misy tetikasa sy vinanasa ny Ramatoa Arlala Ramanantsoa kandida larina fahafito mifanojo ho amin'izany tetikasa ny bokosy en action izany. Isan'izany ny bokosy ekologia izay manana tetikasa mikasika amin'izay tontolo iainana sy ny fanodinana fako izay. Ny Ramatoa Arlala Ramanantsoa ka vonona ny anohana ny bokosy ekologia. Mitovy noho izany ny fomba fijery amin'ireo tetikasa samihafa tahaka ny fitsimbirana ny zaza, ny fijerena ny fahasalamana sy ny fanabeazana ka natonga ny tifaka amin'ny fikambanana ity nankasitraka ny Ramatoa Arlala Ramanantsoa ka nanohana izany kandida larina fahafito fahafitokana Antananarivo izany. To Diriky Randriamandroso asa sosialy natao teny ampefiloam-body rano ny fanehoako heviny ihany koa ny fifidianana ben'ny tanàna. Eto ampefiloam-body rano izay satria torina ampefiloam-body rano izay misitaka bokosy tia zaza Androany. Misitaka ny bokosy tia zaza izy dia mampbe ireo zanam-bahoaka ety fokotany ity tsy ampy sakafo marefo ara-pivelomana ny ray aman-dreniny dia anjaran'ny zareo ireo zany no misitaka an'ity bokosy tia zaza ity. Mahery ny efa-jato ny ankizy misitaka tamin'ity androany ity dia ity any am-fokotany samihafa indray fitoizany hetsika. Eto dia misoritra betsaka ny fikambanana samihafa famonoana tena ny AFF dia malala-tanana koa dia sorana satria dia matoky ny bokosy nareo ny amin'ny fizarana dia tofoana fiara-miasantsika ny amin'izany izany. Eto Antananarivo dia renivohitry Madagasikara. Amin'ny renivohitry Madagasikara izay dia mila ben'ny tanàna voalohany aloha mahafantatra ny olona mponiny eto Antananarivo ka ao anatin'izay olona mponiny eto Antananarivo izay izay mivoaka rehetra babany avokoa kanefa izahay dia tsy maintsy mijery hoe iza ny olona, iza no afaka miara-miasa amin'ny fikambanana mba hijery an'ireo membre bénéficiaire anareo, hijery ireo membre sympathisant be dia be ireo ka hanome asa an'ireo ve izy, hijery ny zaza-majinika ve izy, hijery ny tanora ve izy ny amin'ny lafin'ny arak'asa sy ny fanatanjahantena, hijery ny be antitra ve izy ka atenainay fa amaly an'izany etaetana izany ny fanohanana ny madame la candidate Arlala Ramanantsoa. Anatin'le vina ny madame la candidate Arlala Ramanantsoa milaza izy fa hanome asa ho an'ny tanora amorona n'ilay fako mivadika volo izay tena mitovy fomba fijery aminay mihitsy satria dia ao anatin'le bokosy ekologia dia misy an'izay hetsika izay. Eo ihany koa ilay hoe tsimbona an'ireo zaza-majinika ao anatin'ny bokosy tia zaza ka dia manana fondreny zany ny Antananarivo hijery antsika olona satria dia mahalala ny aty volanina Antananarivo ny kandida Arlala Ramanantsoa ka dia atenainay fa ho tanterahany zany programme anazy zany fa